Ya miarabatsika rehetrarehetra manaraka sy miaino zao fiofanana na fanofanana mikasika ny filazantsara sy ny asa misiona izao. Ny anarako moa Boscoa avy etỳ Madagasikara dia mitory ny filazantsara, matratratra ny tanàna toerana reo olona zay mbola tsy tratran'ny filazantsara. Ka ny lohahevitra zay anarantsika androany dia ny toko voalohany zay Ministera mifototra amin'ny filazantsara. Zany hoe zany Craig Bota avy amin'ny Team Claire. Ny fampidirana mikasika an'izay resaka zay moa zany dia mifantoka amin'ny filazantsara ny fototra izay mifantoka amin'ny midika zany hoe midika mitazona hatrany ny afatry ny filazantsara eo anivon'ny asa fanompona. Dia ny finoana ny filazantsara no fomba zany idirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ary zany koa ny fomba hitomboantsika amin'ny fanjakana. Ary ao amin'ny Galatiana 2:4-4 i Paul dia mametraka ny fitsipika fototra matanjaka, zany hoe miatrika ny fanavakavahana ara-pivavahana, ara-piaviana sy ny akanosana, indrindra zany agnatin'izany no voaresaka amin'izany Petera zay tamin'izay nilazany hoe tsy miaina araka ny fahamarinan'ny filazantsara. Ka ny filazantsara zany dia tokony miatra amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fisainana ary amin'ny fahatsapana, ny fifandraisana, ny fiasana ary ny fitondrantena. Ka ny fiantraikan'izany dia tokony hita eny amin'ny fiainana andavanandro. Araka voalaza ihany koa amin'ny Galatiana 2:4-4 zany dia mafaobe zany mafaoka zavatra marobe. Ka horesantsika voalohany eto zany fizarana voalohany dia hoe inona marina ny fiantraikan'ny filazantsara. Fiantraikan'ny filazantsara dia teboka voalohany zay horesako aminareo dia ny inona ny herin'ny filazantsara. Voalohany, i Paul zany dia mampiseho amintsika fa ny fitondrana, ny fahamarinan'ny filazantsara eo amin'ny seha-piainana rehetra no lalana anovan'ny herin'Andriamanitra. Tsy mitondra hery ho antsika fotsiny ny filazantsara fa herin'Andriamanitra mihitsy ny filazantsara. Satria hoy Paul, tsy mianatra ny filazantsara aho satria herin'Andriamanitra ho famonjena ahy zany. Zay zany voalaza ny hita ao amin'ny Romanina 2:2-4. Ka manana ny fiainan'Andriamanitra izy io. Hoy Paul tamin'ireo Korintianina, izaho no niteraka anareo tamin'ny filazantsara. Taoriany naterantsika indray dia fitaovana amin'ny fitomboana, tsy tapaka sy fandrosoana ara-panahy zany. Rehefa avy niova fo isika ary manerana zao tontolo zao, satria mamokatra sy mitombo ny filazantsara tahaka ny fiasany teo aminareo hatramin'ny andro nandrenesanareo sy nahazoanareo ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana rehetra. Zay voalaza moa zany ao amin'ny Kolosiana 2:1-5. Fiantraikan'ny faharoa, ny fampin'ny filazantsara. Ny fampin'ny filazantsara dia mampiseho i Paul fa tsy mahazo mivoana ny filazantsara mihitsy isika eo amin'ny fiainantsika kristianina, ka hoe ivoatra bebe koa. Ny filazantsara zany dia tsy hoe abidi fotsiny fa ny A ka hatramin'ny Z ho an'ny kristianina. Ary tsy no hamarin'ny filazantsara isika ary no hamarin'ny filazantsara isika ary avy eo no hamasininy ihany koa amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny filazantsara no lalany itomboantsika araka voalaza ao amin'ny Galatiana 2:1-7 ary manovantsika izany araka voalaza ihany koa amin'ny Kolosiana 2:1-5. Ka ny vahaolana amin'ny olana tsirairay zany dia ny filazantsara. Fa nalahidiny zay varavarana mihidy izy ary hery mamakivaky ny sakana rehetra ihany koa izy. Zay hitantsika moa zany amin'ny Romanina 1:5-7. Ka ny olana rehetra zany dia vokatry ny tsy fampiazana amin'ny fampiarana ny filazantsara. Noho zany ny fanalahidiny fanavozana ara-panahy sy ny fifohazam-panahy mitohy sy lalina dia ny fahitana vaovao ny filazantsara izay mitohy foana, mitohy hatrany hatrany. Ka inona koa ny fiantraikan'ny fahatelo, ny fifandraisana marina filazantsara ho amin'ny ministera rehetra. Na dia mety manana sehatra na ministera ray izay ifantohantsika kokoa aza isika, ny filazantsara zany dia mampiray ny zavatra rehetra. Ary na inona iny zany zavatra ataontsika dia zay zany filazantsara. Ny endriky ny ministera tsirairay zany dia omeny filazantsara hery, mifototra ny filazantsara. Ary ny vokatry ny filazantsara dia nilaza moa zany Petera hoe Lutera fa tokony handendika ny filazantsara ao andoha sy ny fontsika mihitsy isika. Koa aoka hazava amintsika ny filazantsara. Tahaka ny nandidiny Jesosy ilay natsangany Paul tamin'izany fotoana zany, ilay ny gadra ka nijoro volombelona ny amin'ny zava-misy momba ananjy.
araka ny hitantsika ao amin'ny asany apôstôly zany toko 7:20 ka ny iraka ataontsika zany dia mampahafantatra ny zava-misy momba ny Jesosy am'izao tontolo zao satria very miaraka amin'ny filazantsara mazava sy ny filazantsara maika raha ohatra ka tsy mandinika tsara zany isika. Dia hodinitsika koa fizarana faharoa resana ihany ny amin'ny atao hoe inona marina moa ny teolôjia ny filazantsara. Inona ny atao hoe filazantsara zany? Araka ny Romana toko 8:20 fandresantsika teo aloha zany dia tao amin'ny mazava Jesosy ary Andriamanitra dia niaiky nahafohy ny voninahitra ary lasa olombelona izy. Zay moa zany no hitantsika voalohany eo. Ary ny faharoa azo resana ihany koa dia tamin'ny alalan'ny asan'i Jesosy zany Andriamanitra dia nanolo tena ho antsika ary nanonitra ny fahotantsika izy tamin'ny fahasoavana nitondrany antsika ny fandray ao amin'ny fiangonana. Ka noho zany dia filazantsara zany dia amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tonga taty amintsika. Ary amin'ny andriny fahatelo dia ny fiverenan'i Jesosy indray. Andriamanitra zany dia mbola amerina amin'ny laon'ny zavaboary ary anao ny tontolo vaovao zay ahafahantsika mankafy ny fiainantsika vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay. Ary mila mifantoka tsara amin'ny Kristy isika fa iza ifantoan'ny filazantsara. Izany hoe iza moa Jesosy ary inona no nataony ho antsika. Ny filazantsara zany dia Jesosy mihitsy ary Jesosy ny filazantsara. Ny filazantsara zany dia raha fitinina dia hoe Jesosy tonga nofo natao sorom-panavotana izy, nitsangana tamin'ny maty izy ary verina indray izy. Satria hitantsika zany ao amin'ny Likoa toko 7:20 ary toizantsika ihany fa ny fifanakalozana zany dia mahafinaritra. Zay zany fifanakalozana mahafinaritra zany ao anatin'izay filazantsara zay miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny fahotantsika zany dia natakalo ny fahamarinan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Araka izay ny saina ho antsika raha teo. Araka ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa moa zany toko 5:1. Dia rehefa mijery moa zany tsika ao anatin'ny boky zany dia misy sary zany maneho an'izay fifanakalozana zay Jesosy Kristy zay natakalo otantsika nosoloana ho fahamarinana zay. Ka ny fizarana ny teboka faharoa andina fahatelo zany dia ny vaovao mafaly ihany koa zany filazantsara fa tsy torohevitra tsara fotsiny. Tsara sady vaovao mafaly amin'izay efa nataon'Andriamanitra izy ho famonjenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny filazantsara. Tsy torohevitra momba ny ataontsika ihany fotsiny anatonan'Andriamanitra izany. Tsy hoe azontsika ny famonjena fa hoe noraisintsika ny famonjena. Zay zany ny voalohany. Ary manaraka ihany koa ny filazantsara zany dia vokatra ny fahasoavana fa tsy hoe fahamendrena fotsiny. Ny filazantsara dia hoe efa ankasitrana ao amin'ny Kristy aho. Noho zany dia mankatoa aho. Ny fivavahana kosa manao hoe mankatoa aho noho izany ekeko izy. Teboka manaraka dia tena mampitsimbadika tanteraka ny soa atoavin'izao tontolo zao ny filazantsara. Mamorona fanjakana izay ahitana fijery mifanohitra tanteraka amin'ny soa atoavin'izao tontolo zao. Momba ny hoe resaka fahefana ny sata mifehy ary reo arena. Zay zany ny filazantsara. Ka rehefa mahatakatra ny filazantsara tsara isika dia mitsahatra amin'ny fitadiavana famonjena amin'ny zavatra zao tontolo zao isika. Ka noho zany dia tsapatsika zany fa manova zavatra zany filazantsara hery lehibe. Fizarana faharoa fantaniana momba ny teolôjia ny filazantsara zay ndraisantsika teo zay ho hitantsika eo amin'ny Youtube zany. Ahoana moa ny amin'ny tinanao ny filazantsara zany? Manokana fotoana ao amin'ny tarika misy anao ary miaraka amin'izy ireo dia mpanorevitra anao ary mifanakaloza hevitra amin'izany momba ity fizarana ny amin'ity teolôjia filazantsara ity. Mivavah ary mangata amin'ny tompo mba hanampy anao amin'izay fiainana ao anatin'izany filazantsara zany. Ka noho zany zay zany ny fizarana voalohany zay ndraisantsika lavalava nisy teboka maromaro sy teo dia hiditra ndraisantsika ny amin'ny fizarana fahatelo fanavaozan'ny filazantsara. Teboka voalohany zay ho resantsika amin'izany dia ny fahatakarana ny fototra ara-baiboly ho an'ny fanavaozana ny filazantsara dia mahakasika ny anjara asan'ny finoana, ny fibebahana ary ny fiasan'ny fahasoavana. Dia eo zany misy sary maneho antsika ao anatin'ny boky zay mampiseho bebe koa mikasika hoe inona zany finoana, inona ny zay sehatra zay. Ka noho zany ny finoana zany dia fatokinan'ny Kristy izy tenany mihitsy zany. Ary aveo koa fibebahana ihany. Fibebahana ihany koa ary midika hoe mahafohy ny fahotana sy ny sampy rehetra.
zay moa zany le hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 20:2 ka hatramin'ny 4. Ary ny finoana zany sy ny fibebana de tony lampasoroa sosina zany. Ka ny finoana zany de matoky an Jesosy Kristy amin'ny fonao rehetra ianao, ary ny fibebana kosa dia mifanohitra amin'izany ray, manala ny fananao, hiala amin'ny zavatra nitokisanao fahiny na izay mahazatra anao, izay ivelany Jesosy Kristy. De inona moa zany? Ny batisan'ny mpino ho resana anatin'izany, famantarana na mariky ny fanekena vaovao izany. Ary ny dikan'ny batisa moa de ho resantsika hoe ny batisa dia fanehoana antsara ny filazantsara. Ary hitantsika moa zany amin'ny Korintiana voalohany toko 12:1 ka hatramin'ny 4. Izany no nampianaran'ny apôstôly sy zay nataon'ireo mpianatra vaovao tamin'izany fotoana zany. Asan'ny apôstôly toko 2:1 koa de milaza an'izay. Ka ny batisa zany de tandidony ilay fahafatesany ara-panahy, fandrobohana, zany hoe fandrobohana anaty rano, dia fandevenana zany. Zay zany endriky ny batisa. Ary ny fitsanganan'olona anankiray ao amin'ny fiainana vaovao ihany koa ao am' Jesosy ny endriky ny batisa. Ny batisa zany dia maneho fa voavela sy voafafa ny fahotan'olona anankiray. Hitantsika moa zany amaky ny asan'ny apôstôly toko 2:7 ary ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ary eo amin'ny Petera voalohany toko 7:1. Ka mila takatritsika tsara zany reo fantsony fahasoavana zay hitantsika amin'ny alalan'ny vavaka, ny teny sy reo herin'ny fanahy. Dia anatin'izany koa fiombonana sy reo sakramenta zay iainantsika anatin'izany. De misy sary ihany moa zany mampiseho an'izany amin'ny fitaovana zay atolotra antsika zay. Ka noho zany anatin'izany koa ny famakinan'ny mofo, ny fanasan'ny tompo zany, famantarana ny fanekena vaovao, famantarana faharozan'ny men Jesosy ny famakinan'ny mofo, zany antsona hoe fiombonana ny fanasan'ny tompo. Zay hoe hitantsika amin'ny Luka toko 12:17 anatin'izany koa Korintiana voalohany toko 2:17 Ka rehefa mandray ny mofo zany sy ny kaopy zany isika omba mbavaka dia mahatsiaro an Kristy ary mifaly amin'ny fiarana aminy sy ny mampiray finoana amintsika. Tsika zany mampahery antsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany, ary mampahery antsika ihany koa amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny mpino hafa zay eo ampandraisana an'izany ny sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy koa izany. Dia hatreo zany ny anazavana an'izay. Ka ny fizarana fahatelo zany de misy fanontaniana momba ny fanavaozan'ny filazantsara zay hitantsika any amin'ny YouTube. Ka nahoana moa ny fahitana indray ny filazantsara no lazaina hoe tena zava-dehibe zany. Rehefa fantatra zany, inona moa ny mazava-dehibe ny fibebana sy ny finoana? Inona avy ary reo fiasan'ny fahasoavana ilaina fanavaozana ho anao zany? Dia hatreo zany no azoko ambaranareo ka de toizantsika amanaraka ihany koa. Misaotra tompo.